olana ity nosy malalana ity mangataka aminao zahay Kristy fa ao reny olana esory ireo fatorana zay mbola manefitranay iray amina anao anye ity Madagasikara ity Jesosy o miangavy anao re zahay fonjereriray misedra olana ity nosy malalana ity mangataka aminao zahay Kristy fa ao reny olana esory ireo fatorana zay mbola manefitranay iray amina anao anye ity Madagasikara ity Jesosy o miangavy anao re zahay fonjereriray
Halleluja. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny tenanay mianadahy amin'izao fotoan'izao anatin'ity live androany hariva ity dia manonona ny fiadanan'Andriamanitra raisotoa ho anapaka ao anatin'ny tokantrano rehetra. Androany moa zany dia misaotra an'Andriamanitra satria mbola tafahoany antsika amin'ny alalan'izao live zao izay matoky misomino fa tena hoe any eto Andriamanitra ary makasitraka ihany koa ny mpanompon'Andriamanitra dokotera Vady mbola manome anay sehatra ary amin'ity fotoana androany ity moa zany dia vavaka afafo an'ny firenena no ataonay mianadahy eto ka faly mandray ny anabavinay tonga soa miaraka amintsika eto. Makasitraka indrindra tompoko miarabantsika rehetra ihany koa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Eny tompoko dia amin'izao fotoan'izao tsika dia tena hoe mangataka antsika mba ho partagena ty live ty satria hivavaka ho an'ny firenena anisan'izany nanaraka hira moa tsika teo hoe ho an'ny firenena tena hoe mamelany ny nosonay hitantsika ny zava-misy rehetra amin'izao fotoan'izao zavatra mitranga eraky ny firenena maro eto ambonin'ny tany ary tsy diso anjara amin'izany Madagasikara, Maorisy sy rehetra manaraka an'ity live ty partage ny live satria misy any amin'ireny firenena maro samihafa reny izay olona natsoan'Andriamanitra ka hivavaka ho an'ny firenena tsiraray avy izay mianadahy eto amin'izao fotoan'izao dia tena hoe partage au maximum ny live afaka manao like ihany koa ianao mba ahafahanao manaraka izay zavatra rehetra eto raha misy toky hoe etaeta ihany koa tianao dia afaka soratanao afaka miarahaba ianao afaka mirary soa ka amin'izao fotoan'izao tsika mialohan'ny vavaka dia mangataka ny anabavintsika naela amaky tenin'Andriamanitra sy hitarika antsika ao anatin'ny vavaka izany. Makasitraka indrindra tompoko amaky tenin'Andriamanitra tsika ao amin'ny tantara faharoa toko fahafito andininy fa 4 ka hatramin'ny 20 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe raha ny oloko izay nantsona amin'ny anarako ho avy hanetry teny ka hivavaka sy hitady ny tavako dia hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra aho ka amela ny elony ary hanasitrana ny taniny ary izao dia hiratra ny masoko ary ny sofiko hiaino ny vavaka izay atao amin'ity fitoerana ity fa efa nofijiko sy no hamasiniko ity trano ity mba hitoerany anarako mandrakizay ary ny masoko sy ny foko ho ao mandrakizay. Amen. Ianao fa tena hoe mangetahita izany ianao amin'ny firenena misy anao misy atsika dia Madagasikara malalantsika izany. Ndao tsika metraka an'ity fotoana ty ampelatan'Andriamanitra niny na vavaka izay ho asandratsika ho an'ny firenena androany dia hoenon'Andriamanitra izany. Asandrato avavakao. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mbola makasitraka fiainanao indray izay ny amin'ny tombontsoa izay ahafahanay mbola miantsona anaranao amin'izao takariva izao iny Jesosy ianao matsapa sy mandreny antsoantsony fonay tsirairay avy mahita ny zava-mitranga eo amin'ny firenenay fa ankehitriny izay dia miantso anao manokana satria ianao ilay mpamonjy mora azo indrindra manasa anao izay Jesosy hanatrika feno an'ity fotoana ity manomboka hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny fiafarany ary tena tonga sy hoeto ianao fanahy masina atao izay tianao atao eo amin'ny tokantrano tsirairay avy eto amin'ity firenena ity ary inona mety hoe fahotanay Jesosy ao amin'izao fotoana izao manaraka ny live raha hijoro amin'ny bangy eto izay ka misy fahotana mahatonga anao tsy heno vavakay dia fonanay tanteraka eo anatrehanao zany Jesosy mamindra fo aminay mamelany elokay Jesosy ary ny raha anao teo ambony asijaliana no mbola ampiasainay amin'izao fotoana izao tena hoe hanadiovana ny akanjom-pananay ary mino izay fa ampy tena hoe adio mangatsakatsaka indray zany Jesosy afaka anatinao mpasahiny izay amin'ity androany ity ary mino izay fa hoenonao indray ny vavaka izay ho asandratra eto amin'ity androany ity tonona sahady fa ny fanainao masina manjaka feno ao anatin'izao fotoana izao na fanahy fanelingelenana fanahy farofina fanahy vesatra rehetra dia fa resy zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia misaotra indrindra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Halleluja. Amen. Amen. Donc ianao entanentana indray ny fonao amin'izao fotoana izao hivavaka ho an'ny Madagasikara isika mino fa ao am-ponao Madagasikara ary hoe tiako ny tanindrazako tena hoe tianao zavatra be dia be ho an'ny Madagasikara tsika fa indraindray tsy ampy ny ampelantanana indraindray vitsy ny mety hoe zavatra afaka ataontsika fa ny zavatra voalohany afaka ataontsika amazanak'Andriamanitra dia hoe ny mivavaka ho an'ny firenena ka ao anatin'izany atsika dia andao aloha voalohany indrindra hifona ho an'ny firenentsika be dia be ny zavatra mety hoe décision noraisina be dia be ny zavatra mety hoe
mitranga tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra mety hoe fa hoe tononona ao anaty zao famafazana zao tsika mity fa ara-panahy zavatra rehetra maro zavatra hoe nofafazana teto amin'ny firenetsika tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra fa ifoniny isika ao anatin'izany amaky tenin'Andriamanitra isika ao amin'ny Salamo 7:30 sy ny 12 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe Jehova manafoana ny fisainan'ny firenena samihafa mahatsinotsinona ny hevitry ny olona izy sambatra ny firenena izay manana Jehova ho Andriamanina dia ny olona no fijiny olovany. Amen. Tena ao anatin'ny raha-pirenentsika zany hoe dia ho sambatra tokoa isika fa eto Andriamanitra dia manome antsika hoe fa inona zany hoe tena hoe sambatra zany hoe firenena sambatra dia hoe ny manana ny Jehova ho Andriamanina. Dia andao ary tsika hivavaka ny zavatra rehetra nafafa tsy araka sitrapon'Andriamanitra dia tsy ambinina intsony zany leviny na ny efehany zany asandrato mivavaka amin'izao fotoana izao. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia mbola mankasitraka fiainanao izay mbola afaka mivavaka ho an'i Madagasikara amin'izao fotoana izao. Jesosy tena hoe tianay ity firenena ity fa mihoatra ny itiavanay an'i Madagasikara Jesosy no itiavanao an'izany firenena izany satria ianao namorona an'i Madagasikara sy ny mponina rehetra ao aminy. Jesosy amin'izao fotoana izao tena mangataka famindram-po aminao izay. Jesosy tena hoe naditra izay teo anaty anao fa Andriamanitra mpamindra fo ianao be dia be Jesosy ny mety hoe décision noraisina ho an'ny firenena tsy araka ny sitraponao fa fantatray fa ianao araka ny teninao to hoe manafoana ny fihevitry ny firenena ianao dia androany Jesosy mino izay fa mbola mijery anay amin'ny ahindra fonao ianao mbola mijery amin'ny fitiavanao tena hoe tianao Madagasikara Jesosy dia aoka tena hoe ny sitraponao no tanteraka eto amin'ity nosy ity Jesosy ianao no Andriamanitra ianao ny Andriamanitra ny Malagasy tononinay zany Jesosy toninay fa tsy amin'ny fahavalo izao firenena izao na ny mponina eo aminy Jesosy tsy sakanavaka Jesosy tononinay izany aninona mety hoe teny negatif teny fanozonana ho an'izao firenena zao hoe na mety avy aminao ihany zany dia tsy ambininy zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa efa mamindra fo aminay ianao Jesosy dia misaotra anao izay misaotra anao fa afaka izay ao anatin'izany fa fazinay tena hoe famindram-pon'Andriamanitra ho an'izao firenena izao fa faziny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fitahiana manana mbiampy ho an'izao firenena izao ary famindram-po ho an'ny Malagasy tsirairay avy dia misaotra anao izay misaotra anao satria sambatra izay manana anao Andriamanitra. Halleluja, halleluja, amen, amen. Dia amin'izao fotoana izao tsika dia anaraka hira hoe nosin-drazako hira ny Antatiana izy ity dia tena hoe marina ho an'i Madagasikara dia manarafinaritra tompoko. Nosin-drazako sy izay rehetra eo amina ireo tanàna efa hitako dia manamafiny akantona ananana ora tora-pasika tiako reo ranomasina tiako reo ala maitso mavana tiako reo lokon-danitra fomba fitafy maro karazana ndrendro fa ny tenin-drazana tiako ianao re nosin-drazako sy izay rehetra eo amina ireo tanàna
Amen. Mankasitraka indrindra ary amin'izao fotoana izao tsika dia mbola hivavaka anaty an'Andriamanitra atao aorianan'iny reny hoe noson-drazako a. Ny vavaka ohatra tsika indray dia hitondra mibavaka ny mpitondra fanjakana manomboka any amin'ny filoham-pirenena, ny prime ministre, ny olona filoham-pokotany izay fantatritsika hoe atao mibavaka anaty an'Andriamanitra mba tena hoe tsy voafitaky ny naman-dratsy izy ireo satria indraindray mpanolotsaina ratsy mantsy indraindray no mahatonga ireny filoham-pirenena reny na misy ihany koa hoe fahavalo ihany koa asan'ny devolo mety tafiditra ao anatin'izy ireny dia mahatonga ny hitanao zany hoe tsy fanasoavana ao anatin'ny reny filoham-pirenena reny hoe te hanasoa ny vahoaka, te hanasoa be dia be ho an'ny vahoaka kanefa misy ireo karazana naman-dratsy ka hivavaka isika ary tena hoe potehantsika mihitsy izay resaka fitaka ataon'ny satana indrindraindrindra amin'ireny mpitondra fanjakana reny. Tsy fantatro hoe ho anay zao eto Madagasikara dia hivavaka ho an'ny filoham-pirenena eto Madagasikara zay sy fampitatana fa ho anao manokana ny firenena izay misy anao any dia asan'ny rato ny feonao mivavao azy ireny raha hoe mbola misy ao anatin'ireny mpitondra fanjakana ireny mety mbola tsy nandray an'i Jesosy dia mety ambavaka izy ireny. Melohan'izany dia hamaky ten'Andriamanitra isika zay hitantsika amin'ny Salamo 3:30 sy 4:20 ary 9:20 vaketsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Dia izy mpamorona ny fon'izay rehetra sy mpamatatra ny asany rehetra. Tsy misy mpanjaka voavonjy ny hamaroany ny miaramilana, ny olo-mahery tsy voavonjy ny habeany heriny. Fa endro ny mason'i Jehovah mitsinjo izay matahotra azy dia izay manantena ny famindram-pony. Amen. Araka izany tenin'Andriamanitra any dia tena hivavaka isika satria ny akamaroan'ny miaramila mety tsy avonjy ny filoham-pirenena na ny zavatra izay ho ataon'ny filoham-pirenena fa Andriamanitra ihany no mitsinjo ary afaka mahavonjy izany ka dia andeo isika hiara hivavaka amin'izao fotoana izao. Raha io mbola misaotra anao zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy raha mbola mena fotoana ahafahanay mitondra mbavaka eo anatsianao Andriamanitra ireo mpitondra fanjakana indrindra voalohany indrindra ny eto amin'ity firenena misy anay ity dia mangataka famindram-po avy aminao zay Andriamanitra tena hoe amela ireo mpitondra ireo ianao Andriamanitra manomboka ny filoham-pirenena, prime ministre, izay rehetra manana andraikitra, ministra rehetra ao anatin'ny gouvernemanta amin'izao fotoana izao tompo malala. Misy aminazy ireo tena hoe te hanasoa ny vahoaka malagasy Andriamanitra, te hanasoa hanandratra amin'ny fiainan'ny vahoaka fa mety hoe misy ireo karazana naman-dratsy na rehefa havalo na ireo satana mamilivilina sain'izy ireo ary ny vavaka izay mba ho vanginao ity nosy misy anay ity izay mpitondra eto amin'ity firenena misy anay ity Andriamanitra ho vanginao ho isy ny fahendrenao ianao misy an'olo-tsaina no fanamasina hikasika anazy ireo abebaka azy ireo Andriamanitra ny vavaka izay tompo oka tena hoe ny herinao mahery vaika oka tena hoe ny famindram-ponao oka ny fananao masina ampandresy lavitra anazy ireo Andriamanitra fa milanao izy ireo Andriamanitra satria ny miaramila maro dia tsy afaka ny avonjy Andriamanitra ny mpanolo-tsaina maro tsy afaka ny avita zavatra lehibe tompo fa tena hoe ianao Andriamanitra ilay mpanolo-tsaina tsara indrindra ianao fanahy masina ilay mpanolo-tsaina tsara indrindra no hiaso anatin'ny filoha anay Andriamanitra amin'izao fotoana izao ao anatin'ny filoham-pirenena misy anay amin'ity fotoana androany ity Andriamanitra mba hisandratra ny fiainan'ny vahoaka mba hatahotra anao ny vahoaka amin'izao fotoana izao mankasitraka anao zay tompo malala satria hainao atao ny zavatra rehetra hainao atao ary ianao mampitsimbadika ny fiainan'izy ireny ho amin'ny fahatsarana Andriamanitra ka tena mpanjaka ho mpanompo filoham-pirenena tena atahotra anao Andriamanitra ny eto amin'ity firenena misy anay ity ary tsy toiky amin'ny era sy ny tanjany fa tena hoe atoky tanteraka anao ilay mpanao lalana mpanao fahagagana misaotra tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Amen. Halleluja. Tsara mitombotsika mino fa tena namangy mpitondra maro be Andriamanitra atao anatin'ny mivavaka iny ary amin'izao fotoana izao dia mbola tsy tsara sika fa tena hoe mbola hivavaka ny amin'ny zava-misy eto amin'ity firenena misy antsika ity na iza hoe aho an'izay manaraka an'izao fotoam-bavaka izao ny firenena misy anao dia tena hoe ho eto am-bavaka mba tena hoe Andriamanitra mihitsy no hiasa mikery hiasa mivoninahitra be dia be ny zavatra mitrango eto ambonin'ny tany fa mino fa mbola misy tonom-bavaka ho asandratry ny anabavintsika amin'izao fotoana izao dia amenanao sehatra makasitraka indrindra Ranada dia andaontsika mivavaka ho an'i Madagasikara ihany amin'izao zava-mitranga izao moa zany ao anatin'ny fahavaratra maro no misy ao anatiny hoe tondra-drano, misy ny trabona, misy ny cyclone, misy ihany koa ny arety tao anatin'izany misy ny varatra, maro ny zavatra mitranga fa ao anatin'izany tsika dia joro amin'ny fahefana no men'Andriamanitra antsika na hoe hivavaka antsika hangataka fiarovana ho an'ny
ho an'ny malagasy tsirairay avy. Anatin'izany moa tsika dia mamaky tenin'Andriamanitra anankiray amin'ny Salamo 4:30, 4 sy ny 5 ary ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mitady an' Jehova aho dia mamaly ahy izy ka manafaka aho amin'ny tahotra rehetra. Mijery azy ireo ka miramirana sady tsy mangahiahy ny tavany. Ny anjelin' Jehova mitovy manodidina izay matahotra azy ka mamonjy azy. Amen. Dia amen amin'ny firenentsika izany dia anaontsika hanandratra vavaka ao anatin'izao tena ao anatin'izao fotoana izao tena hoe hisambatan'olona mihitsy hoe malagasy tsirairay avy na ny ankizy ny tanora ny zazakely ny olon-dehibe ny antitra na lehilahy na vehivavy dia malagasy daholo ireo apetratsika eo ampelantan'Andriamanitra sandraton'ny vavaka. Zay eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia mbola mankasitraka fenonao hatrany izay mbola afaka miantso ny anaranao misaotra anao izay Jesosy ao anatin'izao fotoan-tsarotra izao dia mbola afaka miantso ny anaranao hatrany na hoe mbola tsy miova ianao Jesosy ianao hatrany ilay mpamonjy mora azo indrindra Jesosy aninona karazana mety hoe fasarotana mandalo amin'ny fiainana malagasy dia atsony hatrany ianao efa nivavaka izay Jesosy hatrany ampiando aminy hoe ianao ny Andriamanitra ianao tomponay ianao mpamonjy malagasy dia ianao hatramin'ny farany izany. Eny Jesosy hitanao ny zava-mitranga eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao maro ny mety hoe ao anatin'ny fasarana mety hoe miakatra ny rano Jesosy na ao an-trano eo amin'ny tanàna any amin'ny fambolena rehetra any dia tena hoe be dia be ny zavatra simba Jesosy amin'ny zavatra hoe nariana fa Jesosy mifony izay mamindra fo ianao amin'ireo malagasy ireo amin'ireo malagasy madinika Jesosy tena hoe raha anatin'ny fahotana izany efa mamindra fo aminay ianao faharovo ny ainy tsirairay avy tena hoe tsy ho very Jesosy fa misy ny mety hoe fanano fahafatesana mihodio teo anatin'ity firenen'ity fanahy fahoriana fanahy ny aretina ao anatin'izao aretin'izao mety hoe coronavirus izany mety hafa Jesosy izany fa ny fantatray dia Andriamanitra ny fahasalamana ianao Andriamanitra ny fifaliana sy ny filaminana ianao Jesosy ka mamindra fo aminay ianao ary mino izay Jesosy fa efa tena hoe manamboatra ianao ny mety hoe tsy maintsy mandalo ny fahavaratra izany Jesosy zahay satria izay aty amin'ny hoe firenena hoe tropicale fa fantatray dia tena hoe ianao no manamboatra ny zavatra rehetra mety hoe ilain'ny voly izany mety hoe ilain'ny zavaboary izany Jesosy fa ao anatin'izany dia manamboatra ianao hoe tena hoe tsisy voakasika intsony Jesosy ny hainy malagasy tena hoe ataonao fandaminana tena filaminanao Jesosy tena hoe manjaka eto dia manjaka eto fanjakanao rehefa manjaka eto amin'ny firenena ny fanjakanao iny zava-mitranga Jesosy dia ataonao miara-miasa ny zavatra rehetra azoanay dia misaotra anao izay Jesosy ao anatin'ny zao vavaka izao dia misahady izay fa tena hoe arovanao ny hainy malagasy arovanao ny fanahiny malagasy arovanao ny fanananay Jesosy satria efa natolotra anao izany dia misaotra indrindra anao izay dia rainay ianao ankalazainay ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mankasitraka fiainanao izay ny amin'ny anjelinao izay irahanao sahady mitovy manodidina ny frontière ny Madagasikara dia misaotra indrindra ray eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Halleluja. Amen. Amen. Dia amin'izao fotoana izao tsika dia anaraka indray ny fampahirezana. Dia apito amin'ny fampahirezana tsika ary androany moa izany araka ny tema hoe vavaka ho an'ny tanindrazana dia fampahirezana ho an'ny mpiray tanindrazana mihitsy ity fotoana androany ity na iza misy anazy ka amin'izao fotoana izao mialohan'ny fampahirezana dia andesika hiara hivavaka eo anatrehan'Andriamanitra. Tompo misaotra anao izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy raha mbola nomenao izao fotoana izao ahafahanay Andriamanitra mampahery ny vahoaka tsirairay avy firenena ray manontolo manaraka an'ity fotoam-bavaka ity indrindra tompo malala hoe eto Madagasikara na any Maurice na iza mety manaraka an'izao fotoam-bavaka izao Jesosy sokafy ny fonay tena hoe andray ny teninao Andriamanitra satria ny teninao tsy miova maly sy ny ary mandrakizay dia matoky izay tompo malala fa hiasa mahery vaika eto ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia. Amen. Izao fotoana izao tsika dia andeha hamaky tenin'Andriamanitra hoentina hampahirezana ho an'ny vahoaka tsirairay avy ny firenena mihitsy izay manaraka an'ity fotoam-bavaka ity te hizara fampahirezana ho anareo izay mianadahy tsy hoe zara ery moa izany mizara eto fa eto ihany koa ny anabavina ela mino fa mbola hizara fampahirezana ho antsika ka hamaky tenin'Andriamanitra izay hitantsika amin'ny Salamo fa 4:7 dia 9:9 sy 10 no vakitsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Jehova mampahiratsy ny jamba mampitraka ny mpitanondrika Jehova tia ny marina Jehova miaro ny vahiny
ary manandratra ny kamboty sy ny mpitondratena fa mamadika ny lalan'ny ratsy fanahy kosa izy manjaka mandrakizay Jehova hatrany taranaka faramandimby Andriamanitra horizona. Halleluja. Eny araka izany tenin'Andriamanitra zany dia milaza zany amin'ny fahalebiazan'Andriamanitra ao anatin'ny firenena moa zany dia be dia be ny olona hitantsika ao ny olona manan-karena, ao ny olona kamboty, ao ny olona mpitondratena, ao ny olona sahirana, ao ny olona mety falifaly ihany koa fa amin'ity volan'ny famafazana ity dia tia hampahery ho an'izay rehetra mety hoe akamboty na mpitondratena na mandalo ady satrany amin'izao fiainana zao. Jehova dia Andriamanitra afaka mavony zay raha lasy ranam-bavy. Androany dia misarika ny sanao mba hitodika tanteraka amin'ny Andriamanitra io satria matony teny ny lazan'izany izy miaro ny vahiny mety tsy fantatry hoe aiza ny toerana misy anao mety malagasy ianao mety mandalana amin'ny nosy Maorisy mety mivahiny ianao dia izy ny miaro anao. Amen. Izy miaro anao ary ny teny mihitsy izy manao ny zanako sy ny asan'ny tanako izy dia adidiko sy andraikitsy irery ihany. Izany hoe mba hahatonga an'izay ten'Andriamanitra izay tanteraka amin'ny fiainan'ny olona dia mila mandalo aloha le olona anankiray mandalo toerana anankiray dia ny toerany mahazanak'Andriamanitra anazy. Andriamanitra zao tia hanasoa an'ity firenena eto Madagasikara ity tia hanasoa ny vahoaka eto izay mandalo manana an'izany toerana zany miaoza izy mpitondratena ny kamboty sy ny olona maro isan-karazany fa misy dingana aloha. Dingana voalohany dia ny hahatonga ny olona ho zanak'Andriamanitra, ny hahatonga ny olona tena hoe ho tonga akohonan'Andriamanitra. Zay mihitsy nahatonga n'Andriamanitra ny teny mane ny zanako sy ny asan'ny tanako izy izy dia aoka hozy izy inona ho adidiko ihany ary mahatonga zay ten'Andriamanitra zay ho tanteraka dia amintsika tsiraray avy ihany. Zany hoe mandraisana fanapa-kevitra amin'izao fotoana izao ao anatin'ny firenena zay misy anao. Firenena dia lazaiko ity ihany fa tsy lozana zany hoe misy mandalo fahasahiranana, misy mandalo fahoriana, misy mandalo tebotebo, misy mandalo olana maro isan-karazany. Reny zavatsy reny dia tena nataon'Andriamanitra izy ten'Andriamanitra miara-miasa asoa ny zavatra rehetra tsy nataon'Andriamanitra eo reny zavatra reny mba atsapatsika tsiraray avy ny fahalebiazany io Andriamanitra io. Fa Andriamanitra io dia miaro izy. Andriamanitra io dia afaka mità. Andriamanitra io dia tsy miova maro sy ny ora mandrakizay ary mbola te hampiova amin'ny fiainanao izy. Eo amin'ny toe-javatra misy ndraindray ohatra hoe reny olona kivy ketraka satria mandalo ny ady sarotra mandalo fa Jesosy misy ny tena hoe makanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatreta fa izaho nanome anareo fitsarana. Zany hoe fotoana zany zao anatona antsika n'Andriamanitra. Itsika zay ao anatin'ny firenena, ianao firenena eto Madagasikara, aza variana amin'ny sampy le tompoko, aza variana ny amin'ny tehatra olona, ny olona mety mandalo fa androany mitidia amin'Andriamanitra. Andriamanitra velona ny Andriamanitra zay toriko aminao, Andriamanitra nitsangana tamin'ny maty, Andriamanitra zay tia hampiova ny zava-misy amin'ny fiainana, ny zavatra misy eto ambonin'ny tany tsy misy zavatra vaovao zany amin'Andriamanitra. Ia zavatra efa nisy ihany no velona fa Andriamanitra manana solution, Andriamanitra manana vahaolana ny amin'ny toe-javatra zay misy amin'ny fiainanao io. Ka zay ny fampahirezana fohy no zaraiko tamintsika tsiraray avy eto fa Andriamanitra dia Andriamanitra n'ireo akamboty mpitondratena, ireo sahirana, ianao zay vahiny any amin'ny tany zay misy anao any miaro anao Andriamanitra. Mahereza raha lasa ranom-bavy fike foan'Andriamanitra izany. Ka ameko ny anabavintsika na ela fa mira fa mbola misy fampahirezana zaraina amintsika amin'izao fotoana izao. Halleluja. Halleluja. Makasitraka indrindra raha nadà amin'izay fampahirezana izay dia andao tsika toa anatin'izany maky tenin'Andriamanitra isika ao amin'ny Joela 4:7-20 sy ny 7:10 dia ny 1:20 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary Jehova dia saro-piaro ny taniny sady niantra ny olona. Eny Jehova namaly ka nanao ny olona hoe indro anaty trano divay sy ny ranom-boaloboka ary ny diloilo anareo ao ka ho vokiny izany ianareo ary tsy avelako ho latsa any amin'ny jentilisa intsony ianareo. Aza matahotra ary tany fambolena miravoravo sy mifalia fa manao zava-dehibe Jehova. Amen. Amen. Dia mitohy amin'ny fampahirezany raha nadà teo ihany moa zany hoe Andriamanitsika dia tsy mamela antsika irery zany. Mety hoe maro ny zavatra mitranga eo amin'ny firenena fa Andriamanitra tena hoe te hiditra ny sehatra eo amin'ny firenena. Araka ny ten'Andriamanitra izay nivakiny mpanompon'Andriamanitra teo ihany ozy izy hoe manjaka mandrakizay Jehova hatramin'ny taranaka faramandimby.
Halleluja. Dia tahaka izany koa izy araka ny vavaka nampianariny tompo hoe tonga ny fanjakanao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Dia io tsy hoe ny fanjakan'Andriamanitra hoe tsy ao aminao irery any tsy ao amin'ny ankohonanao fa tena hoe ety an-tany ozy izy zany hoe eo amin'ny firenena. Dia ao anatin'izany dia manjaka Andriamanitra ao anatin'izany hoe Andriamanitra manjaka zany dia tena hoe mamatsy izy. Tsy hoe ao anatin'izao volan'ny famafazana zao hoe itsika ihany mamafy fa Andriamanitra manome modely antsika voalohany indrindra dia izy ny mamafy eo amin'ny fiainantsika voalohany indrindra amin'ny alalany hoe mahandriamanitra ny fahamatsiana anazy. Dia araka ny teneniny io ao anatin'ny ten'Andriamanitra dia izy hoe aza matahotra ary tany fambolena miravoravo mifalia fa manao zava-dehibe Jehova. Dia ampahery anao araka ny eo amin'ny 9:20 lazaintsika teo hoe tsy 9:20 moa zany fa hoe saro-piaro amintsika Andriamanitra. Dia tahaka izany tokony atahotra an'Andriamanitra tsika fa anao zava-dehibe amintsika Andriamanitra. Ao anatin'izany hoe inona moa diran'izany hoe saro-piaro Andriamanitra nefa hoe anao zava-dehibe izy. Saro-piaro Andriamanitra fa alohany anaovan'Andriamanitra zava-dehibe amin'ny fiainantsika dia mila fantatsika fa mila matahotra anazy tsika mba ahafahany miditra antsihatra, mba ahafahany manao an'ilay zava-dehibe, mba ahafahantsika tena miditra tanteraka anatin'izany hoe firavoravona sy hoe fiadana zany. Zany araka ny vavaka nataontsika teo hoe sambatra amin'ny firenena manana an' Jehova dia hoe manana matahotra an' Jehova, sambatra amin'ny firenena matahotra an' Jehova. Zany hoe manana an'Andriamanitra manana Jehova ho Andriamanitra zany dia mila matahotra anazy. Dia ozy izy hoe anatitra divay sy ranom-boaloboka dirilo anareo. Zany hoe inona zavatra ilain'ny firenena, maro zavatra ilain'ny firenena amin'izao fotoana izao mety hoe ho an'ny misy aretina misy rivotra mitsoka eo amin'izao tontolo izao mety hoe mila fanasitraniny sika, mila vahaolany sika, mety maro ny mety hoe solution ateriny tompon'andraikitra isan-tsokajiny hoe zao ny atao dia miady-hevitra hoe tsika fa Andriamanitra manana solution. Tena hoe anatitra zany solution zany efa nataontsika moa mivavaka teo hoe anatitra solution hoe hanome torohevitra ho an'ny mpitondra izy fa anatin'izany dia tena hoe hamatsy ny Andriamanitra tsika hoe tsy homenatra intsony tsika eo anatrehan'ny firenen-kafa, eo anatrehan'ny hoe tsy ho afa-baraka isika satria manino, satria tsika manana an' Jehova ho Andriamanitra. Dia te hampahery anao aza matahotra ianao, aza kivy ianao, tena aseho mihitsy ny vavaka indrindra izay nasandratsika teto ny teny fikasan'Andriamanitra ho an'ny firenena dia raisitsika zany hoe ho an'i Madagasikara. Tsy hoe ho Madagasikara hoe ho very ho gotraka ho mahantra sy totongana. Tsy izany ny promessin'Andriamanitra ho an'i Madagasikara fa tena hoe handroso amin'ny voninahitran'Andriamanitra, amin'ny fahatsaraan'Andriamanitra dia ho hita amin'ity nositsika ity. Dia andaontsika ary hivavaka ao anatin'izany hisaotra an'Andriamanitra satria efa miasa sahady izy dia raisitsika amin'ny finoana zany dia raisitsika ao anatin'ny fisaorana koa zany valibavaka izany. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia mbola mankasitraka fenanao izay tena te hisaotra anao sahady izay Jesosy satria mahery indray izay tsy kivy izay Jesosy tsy te hoe handositra any an-dafy izay satria nampatsiahivinao fa tena hoe manana zavatra manana tsara ho an'ny Madagasikara ianao. Nampatsiahivinao anay Jesosy fa eo ianao any Kambojy, eo ianao any mpitondran-tena, eo ianao an'izay marary, eo ianao any Malagasy na any ampitany izy Jesosy dia tsy irery fa miaraka aminao Jehova. Misaotra anao izay satria nampatsiahivinao koa fa tena hoe Andriamanitra mamatsy ianao, Andriamanitra manasitrana ianao, Andriamanitra manana zavatra tsara homanina ianao Jesosy ho an'ity nosinay ity. Tsy nosy ho an'ny Malagasy fotsiny ity fa nosin'ny Jehova ity Madagasikara ity tsy nonay zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Dia misaotra anao zany amin'ny valim-bavaka, misaotra anao zany amin'ny fitahiana izay ho arotsaka ao ho an'ny Malagasy raha tsy vaky volo Jesosy dia misaotra anao zany amin'ny fanasitranana dia rainay no ankalazainay ianao fa Andriamanitra tsara sy mpamonjy no Andriamanitra tomponay, no tompony Malagasy rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia, amen. Sorantsika ny tompo amin'ny fampahirezana iny mihina fa mbola anisy révélation amintsika tsiraray avy eo fanamasina satria tsy voafetra ny herin'Andriamanitra mety izay mianadanina ampiteneniny teto fa izy koa hiteny anao anatin'ny fonao any ary amin'izao fotoana izao efa farana ny fotoanantsika
fa ndetsika hivavaka ho an'ity alina ty anabavana ela hitondram-bavaka ny alina atsika sy ho an'ireo mpiasa alina satria mety mbola misy miasa tsy fantatro ihany koa mety hoe any firenena hafa any manaraka n'ity live ty dia mety hoe andro atandro izy ireo dia hoe tsika mbavaka mba ho tahin'Andriamanitra ka amenanao sy hatramin'izao fotoana izao. Mankasitraka andrindra tompo dia andao atsika hivavaka avy hatrany. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia mbola mankasitraka fiainanao izay mbola afaka miantso ny anaranao hatrany. Misaotra anao izay Jesosy ny amin'izao alina izao. Ianao niaraka taminay tao anatin'iny maraina sy atoandro iny ary ao anatin'izao alina izao izay raha andeha atory dia ianao nanome torimaso mamanay Jesosy. Mino izay fanofanainao masina tsy mandao anay fa mitondra anay ao anatin'izany torimaso mamy izany ary mbola mesay ianao anatin'izany torimaso izany Jesosy raha anonofy ny ozy ianao hoe anonofy any amin'ny andro farany any dia tena hoe miteny ianao amin'ny alalan'izany anofy izany ao anatin'ity alina ity Jesosy. Mankasitraka fiainanao koa izay ny amin'ny ireo namanay izay mbola afaka andeha hiasa Jesosy ao anatin'izao alina izao. Mety hoe eny an-dalana izy ireo, mety hoe eo am-perinasa mihitsy izy ireo amin'izao fotoana izao dia ianao mbola hanome hery sy tanjaka anazy fahaiza-manao mahagaga Jesosy avy aminao fanahy masina. Tena hoe productive izy ary avaka izy satria manompo anao. Raha misy efa eny an-dalana mohody dia ny anjelinao itoby manodidina anazy hatrany. Atononay fa ny ranao no mandrakitra ny efitrano misy anay mandrakitra ny fiara mety mitondra anay dia tena hoe andry ampiadanina izay amin'ity anio ity. Dia misaotra indrindra ray eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia, amen. Amen. Dia amin'izao fotoana izao tsika dia saotra an'Andriamanitra ny amin'ity live ity fa niaraka tamintsika teto izy dia manasanao izay Ranada hitondranay ao anatin'izao mivavaka izao. Mankasitraka indrindra tompoka andeha ary saotra an'Andriamanitra isika ny amin'ny fahatsarany rehetra izay hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany mino tsika fa mbola aneo zava-mahagaga foana Andriamanitra ka hiara-saotra an'Andriamanitra isika amin'izao fotoana izao. Raha io mbola mankasitraka anao izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tamin'ity fotoana androany ity izay nafahanay Andriamanitra nanompo anao teto. Misaotra tompo malala satria hainao atao ny zavatra rehetra Andriamanitra ary matoky izay Andriamanitra fa ny tananao mahery izay miaraka aminay hatrany Andriamanitra ary ianao ilay tsy mandao anay, tsy mafoy anay ianao Andriamanitra fa tena hoe Andriamanitra mpamonjy mora azo indrindra ianao tompo malala. Mino izay Jesosy malala fa ny zavatra rehetra dia manaiky ny fahalehibiazanao Andriamanitra ary mankasitraka indrindra Andriamanitra satria fantatray Andriamanitra fa ianao mahay mampitombo ny fahasoavana ao anatinay tsiraray avy, mahay mampitombo ny fahagagana aminay tsiraray avy Andriamanitra ary manantena izany ny fonay Andriamanitra miandrandra izany sahady zay Jesosy ao anatin'izao fotoana izao. Dia mankasitraka indrindra tompo malala satria efa eo am-pelatananao ny tsiraray avy ary efa misy fiarovana magaga ho aminay tsiraray avy izay nanaraka n'ity fotoam-bavaka ity amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia, amen. Amen. Dia amin'izao fotoana izao izay hitsodrano anao araka ny teny ao amin'ny Salamo fa 3:25 manao hoe Entiko fahasoavana sy famindrapona anaraka antsika amin'ny andro hitsahianantsika dia toetra hatramin'i Jehova andro lava isika. Amen. Dia anaraka hirintsika amin'izao fotoana izao dia izay kosa anao velomantsika tsiraray avy samy tahiny tompontsika tompo. Itaninay litompo ombavonjeo tino sindrazanay Jesosy ombajereo ny firenenay litompo amindrao fo ny malagasy vonjeo favery tokoa ny taninay litompo ombavonjeo tino sindrazanay Jesosy ombajereo ny firenenay litompo amindrao fo ny malagasy vonjeo favery tokoa famatra zay
antany ka mba mangataka aminao riray pary vavonjelonao ny fanahinay aza velanao ijaly mandrakizay henganye ka hotonga ny fanjakanao kanjakao ny fifoazam-panahy midinyanao fanahy masinao ampibebaka ity nosinay ny taninay itompo ambavonje ty nosindrazanay jesosy ombajereo ny firenenay itompo amidraofo ny malagasy vonjeo faveritoko ifuna kwaminao ireo malagasy ifuna kwaminao je manapahefana mifuna haminao tsy mendriky zahay o mamindra